Mankahary antsika malagasy rehetra izay voatery miaritra tsy fandriampahalemana sy horohoro ao amin'ny firenena ankehitriny. Tsy hitsahatra ny ampatsiahy izahay eto anivon'ny RCR fa rafitra fiarahamonina efa maty no iainana ao Madagasikara ao. Ny rafitra toe-karena dia tsy mamelona ny maro anisa satria raha ohatra ka 80 isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha tsy ampy solaitra dia ny fambolena sy fiompiana no anisan'ny mahazo famatsiam-bola kely indrindra ary zara raha rahin'ny fitondrana izay nifandimby. Tsy mamelona ny fiarahamonina malagasy zany ka noho izany dia voasarika makany amin'ny lohasahan'ny habibiana ny sasany. Sanatrin'izany manome rariny an zareo ireny manao ratsy satria rehefa manao ratsy dia manao ratsy fa miezaka ny mijery hoe inona ny loharanon'ilay habibiana. Raha anona ny kibo mivezivezy ny fanahy ka anjarantsika manan-tsaina no mieritreritra hoe mbola azo iainana ve ao Madagasikara ao satria 80 isan-jaton'ny malagasy tompoko dia tantsaha tsy ampy solaitra kanefa dia ny secteur tertiaire izay industria no eritreretin'ny fanjakana hatrizay nifandimby hoe hitondra fampandrosoana ao amin'ny firenena. Rehefa mifohy isika, rehefa tonga saina fa mila atodika any amin'ny maro anisa mba ahafahan'ny maro anisa mivelona ny rafitra toe-karena misy ao amin'ny firenena. Rehefa miova ny rafitra toe-karena ka mitodika any amin'ny maro anisa mamelona ireo tantsaha tsy ampy solaitra ireo, tsy ampy solaitra izy, tsy safidiny izany fa izay no vokatry ny fahafatesan'ny rafitra fanabeazana ihany koa. Tsy fidiny ho anazy zany. Ka rehefa miova ny rafitra toe-karena ka mamelona ireo maro anisa ireo dia izay isika vao afaka manantena filaminan-tsaina ao amin'ny firenena io miala ny tebiteby miala ny sorisorim-piainana isan'andro satria afaka mivelona ny maro anisa dia mandry fahalemana ho azy ny firenena. Koa dia mankahery antsika rehetra ao Madagasikara mandra-piovan'ny rafitra toe-karena hamelona ireo maro anisa ireo mba tsy ho voasarika any amin'ny lohasahan'ny habibiana izy ireo.